Miarabantsika fandriana Madagasikara rehetra manerana ny nosy. Ny antony tenenako moa tsy izy aloha fa filoha Venerasera filoha-mbona fandriana Madagasikara dia ny resaka lasy nasionaly isa-tsampana izay tanterahantsika ny 17 ka hatramin'ny 13 volana Aogositra 2024 ho amin'izao ataontsika any amin'ny diocèse Ambanje. Maninona moa tsika no hanatanteraka an'io lasy nasionaly io eto anivon'ny finoa fikambanana fandriana Madagasikara. Voalohany aloha dia ho anareo indrindra fitsanera-biasy natanaty fikambanana satria lasy tsampana no tanterahantsika any amin'io lasy nasionaly io. Dia ny faharoa nandritra an'izay taona maro teto amin'ny fikambanantsika izay valopolo-taona izao rehefa tamin'ny lasy fihavanana ny misy lasy farany izay nataontsika tany amin'ny safanitany Sadabe. Dia io zany no lasy rahantsika amin'ity taona ity. Inona moa ny tombontsoa izay hoavitsika tsirairay avy indrindra fa natokana ho anareo beazina izay lasy tsampana izao. Nandritra ny fivoriana izay notanterahanareo tany amin'ny filondronisanareo tsirairay avy tany no nanatanterahanareo nampiatra ireo tanan-jadina izay tena nampiasana tanaty fikambanana fandriana Madagasikara dia ny resaka fikatsanan'Andriamanitra, ny fahakingana, fahasalamana, fitiavan-tanindrazana ary fampivoarana. Any amin'io lasy isa-tsampana io tsika no ampiatra izay zavatra rehetra no niratovintsika tany amin'ny fivoriana tany hoe zoraintsika ve haintsika ve no mampiatra izay dikan'izany voalohany zany tombontsoa avitsika voalohany any amin'ilay lasy aloha dia hanao pratikitsika dia mila miketriketrika ny saina. Ahoana kay fanaovana an'izao, ahoana kay nanatanterahana an'izao. Dia izay ny zavatra voalohany avitsika zany hoe mahatoky teny ianao zany amin'ny zavatra rehetra izay ataonao rehefa mampiatra an'izay any amin'iny lasy nasionaly ataontsika iny. Ninon'Andriamanitra ihany koa atahotra an'Andriamanitra fa indrindra amin'izao taonjobilontsika izao fanantenana taonjobilo izao dia efa iainantsika isan'andro izay fa hamafisana bebe hoe ahoana ny fahazahoantsika ny an'izany sy fiainantsika ny an'izany fonontsika any ato amin'ny Eglizy Katolika Apostolika Romana izany ana no hisedranantsika fa ahitana anareo tena oin'Andriamanitra ihany koa vetsika ny vavaka vetsika manaraka an'io vaovao rehetrany ao amin'ny fiangonana katolika io vetsika ny haintsika ve ny zavatra rehetra takery ny fiangonana amintsika. Manarak'izany dia any amin'io lasy ihany koa no iratovantsika fahasalamana satria izay ilay fiainana kalamanjana napetrapetra be nitoely miaina miaraka amin'ny natiora dia azahoana fahasalamana. Any amin'io lasy io koa no azahoantsika fahasambarana satria izay koa no napetraky ny mpanorona hoe rehefa namasokotra hoe mila olona sambatra, mila olona faly lalandava ka any koa isika nahita an'izany fifaliana izany satria misy ireo sahoby maro samihafa korana atao any isaky ny sampana. Izay koa nazahoantsika fahasambarana. Any amin'io lasy io koa no ahafahantsika manamafy ny herin-tsaina, herim-batana, herim-panahintsika satria mitaky andaikitra amintsika tsirairay ka raha misy zavatra atolotra antsika menantsika ny amin'ilay lasy vitatsika ve izany, haintsika ve mikarokaroka tefena ho olombany sika ny avany ka ny zavatra hotakiana amintsika ho azontsika zany nandritra tsy hoe any amin'ny lasy ihany fa nanomboka hatrany amin'ny melantsika tany misy antsika tsirairay avy hatramin'ny fivoriana rehetra nataonareo ka faranantsika ny any amin'ny lasy dia lasa olona manana fahasambarana, olona mahatoky tena, olona mahay mikarokaroka, olona tena tia amin'ny tanindrazany olona manampy ny fiarahabelinaminy.
satria izany rehetrarehetra izany no amolavolonantsika mba ho tonga olona vanona vonona ilaina eo amin'ny manodidina atsika rehetra. Tsisy atahorana satria ny sécurité dia efa voalama tsara ara-dalàna amin'ny any toerana, amin'ireo tompon'andraikitra tsara-panjakana, ny polisy-pirenena, ny gendarmerie-pirenena ny toerana efa voalama tsara miaraka amin'ny zareo. Ny resaka fahasalamana ihany koa efa voalama tsara miaraka amin'ny resaka sentier izay isaorana manokana ny monsonneur ao amin'ny diocèse-n'Ambanja fa manana an'izay moa izany ny manana voamerany ara-pahasalamana moa izany zareo ao amin'ny diocèse-n'Ambanja mihitsy dia rehefa metany monsonneur mihitsy ry zareo ao mandritra ny lasa, isy dokotera ao, isy infirmiera ao indritra ny lasa dia ara-dalàna izany tsisy atahorana fa nanatarana fotsiny hoe ho antsika rehetra izay handeha ka manana fanafody hoanina hoe tsy maintsy mihinana ilay fanafody dia azadiny re mba hoentina izay fanafody izay. Dia afatra ho antsika tompon'andraikitra ny ankizy rehetra izay hoentsika ny mandeha any amin'ny lasa na ny tena antsika rehetra ihany koa ary dia mandalo fizahana ara-pahasalamana daholo, visite médicale hono fitentsika ny anazy tokony manana an'izay taratasy momba an'izay daholo ny mpiandraikitra rehetrany mitondra ny zanak'olona rehetra any. Manaraka izany koa dia fanarahana amin'ny tômôbila izay mitondra ianareo dia ataovy ara-dalàna tsara, fanaraka amin'ny tsara, dia jereo tsara koa ny fiara mandeha, tsaratsara kokoa raha efa zatra an'ilay zotrano no jerena mijery fiara andehanana any amin'ny toerana lavitra ilay